mba hampivoarana amin'ny fomba maharitra ny famokarana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famolavolana tanora tantsaha matianina sy sehatra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia nangataka amin'ny ferta ififata ny mba anorenana ivitoeram-piofanana manao fampiofanana fototra izay miompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Noho ny tohana avy amin'ny CNEAP dia tafahorina tsikelikely ireo kolejy ara-pamokarana miisa 5 izay mivondrona ao amin'ny FECAMA na Fédération-ny kolejy ara-pamokarana eto Madagasikara. Ny kolejy ara-pamokarana tsirairay dia tantanin'ny filakevim-pitantanana izay ahitana tantsaha, solotena ny fikambanana ao amin'ny fifahatah eo anivon'ny faritra, ray aman-dreniny ireo mpianatra ary ireo tanora nianatra tao amin'ny sekoly. Amin'ny ankapobeny misy mpianatra 90 ny kolejy tsirairay, 30 isanjato amin'ireo mpianatra dia vehivavy ary 10 ka hatramin'ny 20 taona ny mpianatra. Misy mpampianatra 4 sy tale iray. 3 taona ny faharetan'ny fiofanana ary ny mpiofana dia kilasy mandry. Mifototra amin'ny tanjona 4 ny fiofanana, ny fifehezana ny teknikam-pambolena sy fiompiana, ny fitantanana ny famokarana, ny fahafantarana ny tontolo manodidina ny famokarana sy ny fidirana anaty fikambanana tantsaha, ary farany ny fanabeazana olom-pirenena vanina. Ampiofana tantsaha matianina ny tanjona. Fototra 2 no hijoroan'ny fampiofanana. Ny voalohany, fampiofanana mampiasa ireo teknika pedagojika samihafa sy mampandray anjara mavitrika ny mpianatra. Ny faharoa, ny fanaovana fampiarana eo amin'ny saha-pamokarana pedagojika eo anivon'ny kolejy sy fizarana asa amin'ny mpamokatra matianina. Ankoatra ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika, ampianarana ny fahaiza-miaina eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny mpianatra ary ampianarana ahitana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Izany mahatonga ny fianarana eo amin'ny kolejy mifototra amin'ny fitsipika amin'ny feny sekoly ary misy ihany koa ny fitsinjarana amin'ny raharaha andavanandro. Maro ihany koa ireo fialamboly toy ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kultoraly isan-karazany ankoatra ny fianarana izay karakaraina eo anivon'ny sekoly. Rehefa tapitra ny fiofanana, ny mpianatra amin'ny taona fahatelo dia manolotra ny tetikasa matianina eo anoloan'ny mpitsara, tetikasa izay novolavolaina nandritra ny fiofanana. Raha ankatoavina sy mahafeno ny fepetra ilay tetikasa dia mahazo tohana ara-pitaovana mitetina 7 hetsy ariary ilay tanora. Manomboka manatanteraka tsikelikely ny tetikasa ny tanora rehefa miverina eo anivon'ny tokantranony. Misy mpanolontsaina ara-pamokarana manampy azy amin'ny fanombohan'ny tetikasa sy manampy azy amin'ny fidirana eny amin'ny sehatra matianina. Maharitra 3 taona io fiaran-dalana io izay mifameno amin'ny tohana ara-pitaovana. Toy izao ny fizotran'io fiaran-dalana io. Fanomezana tolo-kevitra isaky ny tanora izay miompana amin'ny teknikam-pamokarana sy ny fitantanana ny seha-piariana. Avy eo, fikarakarana ny fionan'ireo tanora eo anivon'ny distrika, eo anivon'ny faritra ary nasionaly, ary farany ny fiofanana hopitarika sy ny fiainam-pikambanana. Ny antony nahatongana hianasany amin'ny collège agricole mba te hahalala bebe koa ny resaka momba fambolena sy fiompiana. Ny vokany mahazo vokatra tsara dia avy ny tombo ny fidiram-bola ao amin'ny tokantrano. Ny vinan'ny FECAMA dia ny anokatra kolejy ara-pamokarana miisa 10 amin'ny taona 420 sy 20.